Tifaliana indray ry mpiara-mianatra namalaisa no eonana aminao n'ity sabata ity a. Tafahoana soamantsara tsika eo ny fitantanan'ny tompo a. Tafahoana miaraka indray amerina ny lesona fahatelo sika amin'ny bokony Josoa, izay leson'ny finoana ka nampitondraina lohateny hoe tsangam-bato ny fahasoavana. Ny fanirinay dia ingany ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-ponao sy ny ankonanao. Miaraba ihany keo ny izy mianadahy miaraka mamelona manodina izao lesona izao, miaraba anareo. Ny tompo aniombana mandrakariva. Milohan'ny andiniantsika ny lesona dia andeha hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra rainay, misotranao izahay. Noho ny fitantananao anay, noho ny fombanao ka nahatraranay ity sabata ity. Misaotra ny amin'ny indrafonao. Ary ankehitriny raha andinika ny lesona izahay dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana. Aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mangataka ihany koa ny firotsahan'ny fanena masina, mba hitari-dalàna anay hampianatra anay ny teninao ka anaovana fanandramana eo amin'ny fiainanay izany raha mbola ampiandrasany fiviany zanakao tsy ho ela intsony izahay. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra, mivavaka tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ry mpiara-mianatra namana mandeha ny fotoana, lesona fahatelo sahatsika amin'ny bokon'ny Josoa. Andeha aloha jerevantsika ny andininy natao tadidiny ao amin'ny Josoa toko faefatra ka ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny andininy faefatra amby roapolo. Faly miaraba anareo mirahalahy, faly miaraba koa ny mpiara-mianatra amintsika rehetra. Toy izao izany ny tsy anjerintsika ao amin'ny Josoa toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo, manao hoe: fa nataon'i Jehovah Andriamanitrareo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena teo anoloantsika mandra-pitantsika, mba ahafantaran'ny firenena rehetra ambony tany fa mahery ny tanan'i Jehovah, ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay. Somary lavalava ilay andinina tao tadidina kanefa natao izy ireny mba anamboarana ny saintsika mba hanana fitadidiana, ialana amin'ilay aretina mampidi-doza ny aretin'ny fanadinoana. Ary izay raha teo ty lesitsika ty resaka misy fahatsiarovana, misy fanadinoana hodiniantsika izany amin'ity androany ity. Ho zaraintsika telo ny dinika fanaovantsika eto androany. Ho zaraintsika telo ny voalohany dia ny fiampitana ny on'ny Jordana. Inona avy ny tontolo manodidina anatin'ny fiampitana io. Ny faharoa ho resantsika io dia ilay hoe tsarovy ka azadino. Ary ny fahatelo ny ao ankoatrin'ny Jordana hoe inona ny ao ambadika ity Jordana ity. Andeha ritsika hiresaka ny voalohany mikasika ny amin'ny hoe niny tana ny Jordana. Alohan'izay nefa aloha dia tsara ny milaza amintsika inona moa ny hevitry ny anarana hoe Jordana. Ny Jordana dia midika hoe midina, midina. Ny on'ny Jordana dia ony lehibe izy io, mahatratra ny amin'ny 900 kilometatra eo ny halavany. Ary ity on'ny Jordana ity dia eo amin'ny tantara dia mafana. Izany ony izany mafana ilay izy ary rehefa fotoana fahavaratra aza dia tena mangotraka mihitsy ny on'ny Jordana. Ary manodidina azy dia feno kirihitrala afaka hialokalofana. Tsy dia tofanao ny olona loatra mipita amin'ity on'ny Jordana indrindra amin'ny fotoana izay mahatondraka ny rano. Eo izy sady mitondraka ny rano, eo ihany koa izy amin'ilay izy mafana. Dia kanefa eo no nasain'Andriamanitra hitany reto vahoakan'Andriamanitra reto, ary tonga ny fotoana izany ankehitriny hitarihan'ny Josoa voalohany anreto vahoaka reto hita izany on'ny Jordana izany. Araka ny tentsika teo hita ny zanak'Israely an'ity ony ity misy dingana tsy maintsy atao, ary izay ny voalaza amin'ny Josoa toko fahatelo. Josoa toko fahatelo andininy voalohany. Dia ny fomaraina koa Josoa, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordana. Dia Josoa sy zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Inona le hoe inona ny antony nitoetra teo izy aloha vao nita. Hitany ny Jordana izy ankehitriny. Ny toy ihany kely moa dia hoe rehefa afaka teloana, izay vao nandeha izany zareo. Nisy fiomanana izany tao. Raha tadiditsika ny lesontsika teo aloha dia misy an'izay fiomanana izay foana ampanaovin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Toy ny tamin'ny zareo nivoaka ny tany Egipta dia nisy fiomanana hafakely nataon'Andriamanitra. Le tsara kineritreretintsika mandrakariva dia tsy inona moa izany fa fiomanana ara-panahy ny tena asain'Andriamanitra atao mandrakariva izany rehefa miomana eo.
Ilay fiomanana ara-panahy moa ny araka ny efa hitantsika hatramin'izay teo amin'ny lesona teo aloha dia ozy izy Jehova mantsy an'i Josoa hoe mana-masina izany ny tenanareo, izay no afatra nampitondrainy an'i Josoa ho amin'ny vahoaka. Eo amin'ny andinin'ny 15 izay amin'ny Josoa 3 mana-masina ny tenanareo fa raha mpitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Eo izany miditra amin'ilay hoe fiomanana ara-panahy, fialana amin'ny fahotana, fialana amin'izay mety ho faharatsiana Izany hoe rehetra. mitovy tamin'ny nanomezina ny fiomanana iny. 10 teo Sinay zany nasaina niomana koa izy ireo nanamasina ny Mitovy tenany. mihitsy ilay fiomanana. Dia misy ihany koa nefany tsy fiomanana ara-panahy ihany, fa mifandray amin'ilay fiomanana ara-panahy koa izany ilay famasinana ara-batana, fahadiovana ara-batana satria nisy fanasana fitafiana tao, nisy fidiovana tao izay nasaina nataon'izy ireo. Izany hoe Andriamanitra izany dia tena masina amin'ny lafiny rehetra. Isika koa izany rehefa miomana dia mila masina amin'ny lafiny rehetra. Eo amin'ny andinin'ny 7 amin'ilay Josoa dia nandidiny olona Josoa hoe rehefa hitanareo ny fiara fanekeny Jehovahandriamanitra reo ary Levita dia mitondra azy dia mialahy amin'ny teo izay toeranareo ka manara azy, inona re no ifandraisan'ilay hoe fiomanana sy ilay hoe ity fiara fanekena ity amin'ny tanany eo amin'ny Jordana. Miarabanareo mianadahy, miaraba ny mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata ihany. Raha somary dinihana zany le teo aloha, somary anao famerenana kely tsika dia teo aloha zany dia ninona nitarika zanak'Israely? Andrahona. Ny andrahona. Fa rehefa hiditra an-tany Kanana zany dia nomena ny didy 10. Dia teo zany no resahana manokana ny fiaran'ny fanekena. Io zany. Manomboka eo zany dia izy indray nitarika ny zanak'Israely? Ny fiaran'ny fanekena. Ary azadiny fa ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ny didy 10. Ary izay ny antony ilay fiomanana satria zava-dehibe zany, zava-masina. Voalaza lesona moa fa fanaka-masina ity fiaran'ny fanekena ity indrina. Ary misy hita tao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ny didy 10 izay nomena tao Sinay. Tao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ihany koa ny tehan'ny Arona, ary tao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ihany koa ilay vata izay nisy ny mamy. Misy dikany ve ireo zavatra tao anatin'ny fiaran'ny fanekena reo, inona re mba hevitra fonosin'ireo zavatra telo hoe fa nahoana ireo no nampidilo atin'ilay fiaran'ny fanekena tamin'izany fotoana izany? Ny eo amin'ny hoe didy 10 angamba dia tsotra ilay izy hoe mila mankatoha ny didin'Andriamanitra izany isika ao anatin'ilay fiomanana. Izay izany moa ny atao hoe fahotana tsinona dia fandikana ny didin'Andriamanitra. Ireo izany ilay didy 10 natao hankatoavin'ny zanak'Israely, natao hankatoavin'izay miomana hiatrika an'ilay fahagagan'Andriamanitra. Ny faharoa dia ilay hoe nisy vilany misy mana tao. Io dia marika fa tena mikarakara Andriamanitra. Andriamanitra no mikarakara, manome izay ilain'izy ireo. Izay ilay aza manazy eo hoaninareo. Ary ny eo amin'ny tehin'ny Arona indray dia ny amin'ny hoe atao ny mpitarika reo. Ary hita koa izany tamin'ity fiomanana ity fa tsy natao hiomana arak'izay tiany ny olona, fa tsy araka ny fombantsika manokana izany tokony hanaovantsika ny fiomanana, fa araka ny fomban'Andriamanitra sy ny fotoanan'Andriamanitra. Miandry an'izay foana izany sika ao amin'ny diantsika ara-panahy, miandry ny toromarika avy amin'Andriamanitra, fa tsy izay tiantsika no ataontsika. Nitsipihako kely rahalahy dia zao hoe tamin'ity zany dia zao tsy araka ny fomban'ny olona no fitantanan'Andriamanitra. Zay zany ilay izy. Satria tsy maintsy nanaraka izany fandaminana. Ary jereo tsara ilay izy fa ny fiaran'ny fanekena no andeha aloha. Zay vao manaraka niny manaraka ny vahoaka. Misy ilanilana 1 km/h ny fandrotsana amin'izao fotoana izao, ny ilanilan'ny vahoaka sy ny fiaran'ny fanekena tamin'ny fotoana io. Izany hoe Jehova mihitsy zany no mialo lalana satria ny fiaran'ny fanekena mantsy dia fanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra ny zanany. Ankehitriny dia miainga izany izao reto vahoakan'Andriamanitra reto. Inona re zavatra isanga rehefa avy eo? Inona zavatra iseho? Satria zavatra inona ny eo alohan'izy ireo ankehitriny? Rano be. Dia inona zavatra iseho? Zao no voalaza eo amin'ny andininy Josoa 3 Josoa 3 ka ny andininy 15 araka voalaza teo hoe
Arojo soa tamin'ila manamasina tena anareo fa rahampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Inona kay le fahagagana? Inona le fahagagana? Alohan'ny hoe ilazana hoe inona moa le fahagagana? Le teny hoe fahagagana mihitsy ny zavatra mba tiako fantarina hoe mba fampataritsika amin'ny mpiara-mianatra hoe inona le fahagagana? Inona natao hoe fahagagana? Raha nitaridalana ny resantsika no resahana. Izany fahagagana izany moa izany dia izany arak'ilay teniny izany dia hoe mahagaga. Izany hoe tsy fahitantsika firy mihitsy izany zavatra izany ary tsisy mahay. Matoa mahagaga antsika ilay izy. Ny ao amin'ny lesontsika moa izany dia mampianatra mihitsy fa Jehovah rery no mahay an'ilay zava-mahagaga izany. Jehovah rery. Zava-mahatalanjona zany. Zava-mahatalanjona. Izany izy hoe zava-mahatalanjona nasehon'Andriamanitra. Satria mbola tsy nisy inga zany. Faharoa zany zao ty ranomasina mena maina. Faharoa Jordan niny izy nandeha tamin'ny tany maina zanak'Israely. Zay ihany kamba tsisy ankoatran'izay intsony. Ary zay no nahatonga ny mpaminany Jeremia ilazo amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo andiny fahavalo fito ambin'ny folo manao hoe moa misy zava-mahagaga. Tsy hain-Jehovah. Tsy hain Jehovah va. Na ny anarany azy dia hoe mahagagy. Ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko fahasivy andininy fadimy dia Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahagaga. Mahagaga. Ary ny anarany ataona hoe i mahagaga. Mahagaga. Le fahagagana zany dia tena Andriamanitra manao zavatra mahatalanjona amin'ny fiainany zanany. Inona ary le fahagagana hitantsika teto amin'ity on'ny Jordana ity. Raha izay ny zavatra resantsika. Ny fiampitana ny rano Jordana io moa izany io fahagagana fandehanana amin'ny tany maina io dia manoram-paminaniana ny iray amin'ireo fahagagana lehibe hafa napahana tenan'Andriamanitra amin'ny ho avy ho ataony amintsika koa dia ny fidirantsika any amin'ny kanana ny lanitra izany satria ny epita manko ny zanak'Israely mba hiditra amin'ny kanana ilay teto tany fa isika kosa dia ho any amin'ny kanana ny lanitra satria izay indrindra ilay faminaniana ao amin'ny Zakaria. Ao amin'ny Zakaria toko fahavalo andininy ny enina sy hatramin'ny fahavalo ny tapany voalohany dia misy an'ilay hoe vakiako ilay tapany farany hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany atsinanana sy amin'ny tany andrefanao ary hitondra azy ao ka honina ny Jerosalema izy. Ary ilay faminaniana ny lazainao teo ilay ao amin'ny Isaia toko fahasivy andininy fadimy teo ilay hoe Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery teo dia faminaniana momba an'i Jesosy anie izy iny satria aorianan'iny koa dia misy hoe Imanoela koa ny anarany. Ka ireo faminaniana ireo izany dia manondro ny amin'ny ho avy foana ary izay no mahafinaritra fa tena hanafaka antsika Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany tiana zany ny mampahira antsika ary mampafantatra antsika hatrany hatrany fa misy Jordana izay tsy maintsy hiampitantsika ihany koa ankehitriny. Ary ao anatin'izay fiampitana ho ny Jordana fiainantsika ankehitriny izay ilantsika ny fiomanana. Kanefa ny azo antoka indrindra raha toa ka ekenao ny taridaranton'Andriamanitra antsika, avelanao Andriamanitra hitaridarananao tahaka ny fiaram-fanekena dia anao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary izay ny zava-dehibe indrindra. Le fahagagana anao zava-mahatalanjona tsy takatry ny sainao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana anankiray rehefa ivela ekenao izay fitantanan'Andriamanitra izay dia mba hiaraka hifaly ianao. Ary izay ny lazain'ny mpanao salamo amin'ny salamo fahatelo roa amby fitopolo andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely, izy irery ihany no manao fahagagana. Zavatra mahafinaritra zany ho avy ny fotoana samy ho talanjona isika rehetrarehetra hisitraka ny fahagagana izay omen'Andriamanitra antsika. Mahafinaritra mieritreritra an'izany Andriamanitra manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika ary izay nidirantsika amin'ny fizarana faharosady. Izay fahagagana izay fitantanan'Andriamanitra izay satria ny zavatra nisy tafita daholo ny zanak'Israely. Voalaza mantsy fa rehefa nikasika teo amoron'ny rano Jordana ny tombotombosolona izay nitondra amin'ny fiaran'ny fanekena nanahoana ilay rano nisaraka. Ary izay nidirantsika amin'ilay faharoa hoe tsarovy ka aza adino. Fantatsika tsara na hoe ny famantarana mazy dia androna zavatra anankiray izay nataon'Andriamanitra ary nasaina nanao an'izany. Tany famoronana raha vao vita ny famoronana dia nisy famantarana omen'Andriamanitra. Inona izy io? Ny sabata. Ny koa azy koa ny sabata ho famantarana. Fantatsika ihany koa fa raha tapitra ny safodrano dia nomen'Andriamanitra ny havana
mba hanehoana fa Andriamanitra tsy hanisy safodrano amin'ny izao tontolo izao intsony. Teo ihany koa ny raha tany Ekipta teo amin'ny tolambaravarana sy tatao ambaravarana ilazana fa io famantarana io dia hanehoana fa raha mahita an'io ilay anjerim-pandringana dia mandalo fotsiny ihany. Inona ary ilay fahatserovana? Inona ilay zavatra nasaina ho tsarovana? Ary inona ny antony ilay fahatserovana tamin'izany fotoana izany? Misy tantara mahaliana kely tiako tantaraina amintsika ao anatin'ny lesona ihany moa izy io. Rehefa mitondra fiarakodia moa izany dia misy ireo mpitandro filaminana izay misava ny fahazon-dalana mitondra fiarakodia ka izay indrindra nanjo an'ity lehilahy anankiray ity antsoina hoe John nosakana ny mpitandro filaminana izy hoe aiza ny avoay ny fahazon-dalana mitondra fiarakodianao. Teo voatsaroan'ny John fa adinony ilay izy, adinony tany amin'ny toerana izay nandehana tany fa izy moa dia mpampianatra. Dia rehefa fantatra ilay mpitandro filaminana moa izy hoe mpampianatra izany dia fanao mpitandro filaminana moa izany ilay manoratra iny hoe toy izao izany ny lamandy alohanao satria adininao ny permis de conduire anao dia mpampianatra ianao. Hoy izy ilay mpitandro filaminana izany dia izao ary tsy lamandy ity omeko anao ity fa saram-pianarana. Tsika manko mandoha saram-pianarana rehefa hianatra zavatra anankiray. Teto izany dia misy lesona sotomin'ilay mpampianatra izany hoe mba tsy hanadinodino mba misy fotoana izany ilaina mihitsy ity tsy manadino ity. Mety ho tafavoaka ihany tsika amin'ny androntsika andavanandro rehefa be adino, voalaza moa fa hoe mpahazo ny olombelona ny fanadinoana. Dia mety ho tafavoaka ihany tsika indraindray hoe adino ny lakile antsika ve sa adino ve ny telefaonitsika sa ohatra ny tiranga ity tsika dia nanadino an'ilay fahazon-dalana mitondra fiarakodia dia mety ho tafavoaka ihany tsika. Fa eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely kosa dia resaka fanadinoana ara-panahy no resahana. Nisy an'ireo vato 12 izay nasain'ny Josoa araka ny toromarik'Andriamanitra nalaina. Nisy lehilahy izany teo amin'ny firenena 12 nasaina nitondra ny antsoroka vato 12 nalaina avy tao Jordana izay efa lasa tany maina io nasaina nentin' zareo tany Etobony ary avy eo natsangan'i Josoa ho famantarana ilay izy tao Gilgala. Inona re mety ho anton'izay? Io zany azo lazaina hoe tsangam-baton'ny fahasoavana io. Fa ny antony izany inona ny antony nahatonga izay zavatra izay hoe inona ny tena antony izany nananganana izy io? Mahafinaritra be ny lesona satria napetraka manjakariva ilay izy fahatsiarovana. Rehefa aneriana any zany dia tsy maintsy anontany izy hoe fa inona no antony io? Dia io zany hoe tsangam-baton'ny fahatsiarovana mampahatsiahy taranaka fara-mandimby ny fahagagana nataon'i Jehovah tamin'ny fiampitana zanak'Israely iny izy onony Jordana. Mila ho tsarovana ary izay zany ilay adidindray aman-dreny mampita ny fanilo amin'iny izy amin'ny zanaka. Hoe aza miala amin'ny Jehovah ianareo fa raha manaiky ho taritin'i Jehovah ianareo dia ninona zavatra olana eo anatrehanareo dia mivary daholo izany rehetra izany. Ary somary efa nosoana sara hoe tsy azo atao izany no manadino indrindra amin'ny ara-panahy zava-dosa satria mitarika ny taranaka afoiany izy le andinina tao tadina ry mpiara-mianatra namana isany izany no tena fotoaton'izay zavatra io Josoa toko 1:24 manao hoe fa nataon'i Jehovahandriamanitra reo maina ny falihan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitahanareo. Misy le hoe nareo misy taranaka tahaka nataon'i Jehovahandriamanitra reo teo amin'ny ranomasina mena ary nataony maina teo anoloantsika mandra-pitahantsika. Hitiny hoe le misy tsika génération hafa indray reto. Ny zavatra misy izany dia izao tsy miova izany ny fitantanan'Andriamanitra ny zanany lasa sy ny zanany ankehitriny ary tsy miova koa ny fitantanan'Andriamanitra anahy sy anao amin'izao fotoana izao ary tsy miova izay raha mpitso. Ary izay le antony fahatserovana zava-dehibe fahatserovana io izay tokony ho tsaroantsika mandrakariva satria aikay misy zava-dosaka izany ty fanadinoana ity. Hitantsika teo amin'ilay tantara teo misaotranao ilay tantara fa mpampianatra koa mahay manadino. Asa isika rehetra fa samy tratra izay fanadinoana izay ary izay no ao anatin'ilay resaka ty ny fanadinoana. Inona moa no tena mahazava-doza ty fanadinoana ity eo amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa samy tratra an'izany isika? Inona no tena mahazava-doza ty fanadinoana ity? Ka araka ilay tsy anjery teo ihany moa izany izy ity
hoe ao amin'le tapany farany amin'le tsy anjery zao dia hoe mba hatahorany an' Jehovah Andriamanitra ireo mandrakizay. Manjary very izany no fatahorantsika an'Andriamanitra rehefa manadino isika amin'ny fomba fitantanany ary ratsy be izany olona tsy matahotra an'Andriamanitra izany. Izany izany efa loza teraky ny fanadinoana ara-panahy izay tena tsy mitovy amin'ny fanadinoana tsotra izy ity fa tena mampidi-doza. Somary anampiko zay le voalazana eo amin'ny mpitsara toko 7:17. Mpitsara toko 7:17 hoe ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an' Jehovah Andriamanitra. Ny fanadinoana aza dia mahatonga ny taranaka anao ratsy. Zay zany ny zay zany marasy an'ity fanadinoana ity. Ary miresaka lesony tsika eto. Ny fanadinoantsika ny leson'ny sekoly sabata raha lasana bava malala dia tonga ny ankonantsika ho tafalatsaka amin'ny fanaovana atsika. Mampirisika zany aleo miala amin'ny fanadinoana. Misy fitenenana zay hoe raha tiana olony tsy tratra amin'ny fanadinoana dia minana atao mihinana ino ty izy ino ty sésame. Zay zany tena mitady fana tsara tsy ratsy ny fanadinoana. Raha ny tena marina izany dia hoe mahavery antsika mihitsy ity fanadinoantsika ara-panahy ity satria rehefa very ny fahatahorantsika an'Andriamanitra lasa manao ratsy isika dia inona moa fa tsy very ny fanahintsika. Dia apirisiana izany tsika hikolokolo an'io fahaizantsika mitadidy io ary sambatra tsika manana ny tenin'Andriamanitra ataontsika tsy enjery. Izany moa teo dia ny ambakavaka kely tena mila manao ezaka. Io olana amin'izao fotoana izao io hoe misy manao fanambariana mantsy ny mpiara-mianatra le sekoly sabata hoe lava loatra ny tsy tsy anjena ny andina tao tadina dia aika izy zany izy tena taradalava amin'Andriamanitra misy natao hikolokoloana fitadintsika ka izy ireny hamelomelomana fitadintsika indrindra araka ny voalazanao tena hoe ny ara-panahy. Satria ny zavatra ranofo raha adinonao azonao récupérena ihany. Fa ny ara-panahy tena mampidi-doza satria atahorana avery anao mihitsy. Ary isorantsika Kristy fa nametraka fanompoam-pivavahana anankiray lehibe izy ao amin'ny Korintiana 1 toko 2:10 Hébreu Korintiana 1 toko 2:10 isorantsika Andriamanitra ny amin'izay taradalana izay ka ny 4:20 sy ny manaraka amin'ny Korintiana 1 toko 2:10 4:20 dia zao le vakin'le teny ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana. Inona moa le fahatsiarovana? Inona ny asaina ho tsarovana eto? Dia hitantsika fa ny fahatsiarovana ny namonjen'Andriamanitra antsika olombelona tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy izay nomboana teo amin'ny fijaliana. Io zany ho antsika vahoakan'Andriamanitra tsy azontsika adinoana nao viana zany fa mila tsarovatsika. Mampidi-doza tokoa nge zany. Ahoana ary ny fomba ahafahantsika mitadidy dia soratra masina ihany milaza amin'ny Jona toko 4:20 dia ozy hoe ny fanahy masina no mampahatsiaro antsika ny zavatra rehetrarehetra. Nisy mpanoratra anankiray atao hoe Ellen White dia zao no lazainy ozy hoe raha tsy misaintsaina mandrakariva ny asan'Andriamanitra tamin'ny lasa sy ny fanambarana tena izay mitsilo lalantsika isika dia ahoana ny toyny ozy izy dia azo antoka fa ho veritsika ny ho avy sy ny fahazotoana tanteraka ny iraka nampanaovina antsika. Dia mbola toizany tsy misy ny natahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny anatorontsika ny fomba ny taren'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa rehetra. Ry mpiara-mianatra namana isany andeha isika hikolokolo ity saintsika ity mba ahafahantsika manana fitadidiana satria zava-dozaka izay fanadinoana izay. Hiditra eo amin'ny fizarana fahatelo farana isika. Sao dia mbola misy ambara amin'ilay faharoa teo? Nisy adino kely angambany amin'le teny novakianao teo le lahatsoratra nalainao teo ozy izy hoe tsy misy na inona na inona atahorantsika aminao avy afa-tsy ny anadinoantsika amin'ny fomba nitarihan'ny tompo antsika miampy hoe sy ny fampianarany teo amin'ny tantarantsika hatr'izay. Zay le tena namontsika tato angely hoe ilaintsika ihany koa mampianatra azy amin'ny taranaka rehetrarehetra ary zava-dehibe izay. Ny fizarana fahatelo farany dia hoe ny any akoatran'ny Jordana. Inona ny lesona azontsika sotonina ihany koa ny ao ambadika ny tantaran'ny fitanan'ny olon'ny Jordana.
mba omeko anareo mianadandray ary nidinika inona ry no mba ndesona atsika sy tonona avy amin'ny tantara nyty Jordana ity. Mba finaritra be ny lesona. Raha jerentsika ny lesona dia samy manana vanim-potoana vaovao teo amin'ny tantaran'ny Baiboly izy ny fiampitana ny ranomasina mena sy ny onony Jordana. Ary mahafinaritra amin'izy io dia hoe samy manana ny heviny ara-tandindona izy ireo. Mampifandray ireo fotoana roa ny tany zanak'Israely ny rano zany ary zava-dehibe dia tsy pihany mihitsy hoe mankalaza ny asa fanavotana ataon'Andriamanitra io ary momba ny toe-javatra mana-tantara anankiroa ireo. Manambara zany mampifandray fa mankalaza ny asa fanavotana nataon'Andriamanitra. Zay zany le izy. Na ny fiampitanan'ny ranomasina mena na ny onony Jordana zany dia manantitrantitra ny asa fanavotana nataon'Andriamanitra zanak'Israely. Ny anankiray navotana tao amin'ity izy tao amin'ny fanandevozana ho amin'ny fahafahana. Ny anankiray indray ampidirina miala tao fiainandratsy ao amin'ity izy fiainana Kanana. Anisan'ny nanamarika an'ity onony Jordana ity koa ny tantaran'ny Elia. Raha tadiditsika zany Elia sy Elisa rehefa avy nanasaraka ny rano Jordana toy ny teo koa zany Elia dia rehefa avy niampita ry zareo dia teo amin'ny onony Jordana io koa no nisy an'ilay kalesiafo nampiakatra ny Elia tany an-danitra. Ary teo koa no nandatsahany ny Elia an'ilay kapotiny ho an'ny Elisa izay mariky ny nandraisan'ny Elisa amin'ny fanahy masina koa tamin'ny fotoana io. Zany hoe tena nisy lanjany lehibe mihitsy zany ity onony Jordana ity. Ary mbola misy anankiray ihany koa ary teo koa no nanaovana batisan'i Jesosy teo amin'ny ranony Jordana. Misy hevi-dalina zany tena mifono hevi-dalina ity fiampitanan'ny onony Jordana ity. Inona no dikanao antsika ankehitriny? Ny mpanao salamo. Mpanao salamo fantatsika tsara ny lalana lovan'ny mpanao salamo. Davida moa anisany nanao mpanao salamo. Dia nandalo zavatra sarotra izy teo amin'ny fiainana. Ary teo amin'ny fandalovany fiainana io no nahatsapahany ny tarehin'Andriamanitra ny sainy, jeriny zavatra nitranga tany amin'ny fiampitan'ny zanak'Israely tany amin'ny ranomasina mena sy ny onony Jordana. Ka ny lohabava ny mpanao salamo amin'ny salamo fahaenina ambinipolo ka ny andininy fahaenina dia zao ny lazainy. Efa napody ny ranomasina ho tany maina izy. Nandeha tongotra nita ny ony ny olona tao no ny faliantsika tamin'Andriamanitra. Ny mpanao salamo zany raha nandinika ny fiainana izy mpiara-mianatra namana izany dia toy ny natsapa hoe nita ranomasina mena lehibe anankiray. Ny mpanao salamo rehefa natsapa ny zavatra ny aina ny fizahatoetra ny lalovany teo amin'ny fiainana izy dia natsapa fa toy ny nandeha tany maina teo amin'ny onony Jordana ny fiainana. Zany hoe ny onony Jordana zany dia fialan'ny olona amin'ny fahoriana makany amin'ny fiadanana. Fialan'ny olona avy ao amin'ny fahantrana makany amin'ny fombiazana. Fialan'ny olona ao anatin'ny tebiteby makany amin'ny fiadanana. Fialan'ny olona amin'ny fahafahambaraka makany amin'ny fahamendrehana. Zany hoe raha jerena zany ny ao ambadiky ny onony Jordana zany. Zay ny maha hoe tsangam-bato ny fahasoavana azy. Ny onony Jordana zany dia maneho amintsika hoe miala teo amin'ny toerana anankiray ako amin'ny toerana anankiray izay tsara hitondrana antsika. Ary zay ny onony Jordana zany dia maneho antsika ny tandindony ny batisa araka ny voalaza namantsika tato. Ireo vahoakan'Andriamanitra zany dia natao batisa tao amin'ny ranomasina mena sy natao batisa tao amin'ny onony Jordana. Ary zava-dehibe zany nandalo tao amin'izany toerana izany Jesosy. Fantatsika tsara fa araka ny taridalana amin'iletsika tao fa Jesosy koa nge amin'ny mahasolo tenan'Israely anazy dia nandalo teo amin'ny ranomasina mena sy ny Jordana. Natsoina hiala tany Egipta izy ary nasaina njana tao an'efitra ny 9 andro nalainy devoly fanatao an'efitra ary voalaza fa ny fiainany dia nirotsaka mihitsy tao amin'ny onony Jordana mba ho atao batisa. Tsy nijanona tao izy tahaka ny voakan'Andriamanitra, tsy nijanona tao amin'ny onony Jordana ny voakan'Andriamanitra fa tafita. Dia tahaka izany koa Jesosy tafita ny onony Jordana. Tsangam-bato ny
fahasoavana. Zava-dehibe ny lesona ny arantsika teto. Asa inona teninareo farany mba fampahirizantsika ireto mpiara-mianatra ny lesontsika ro sabata ireto androany. Ny angamba ny amin'ny fanamafisako kely ny amin'ilay hoe tsarovy azadino ny amin'ity le fanadinoantsika ara-panahy ity. Misy famantarana anankiray izay manampy antsika koa hatsiaro izay tsy voaresantsika kely teo izy fa tsy inona izany fa ilay ao amin'ny Exodosy 3:7-10 dia ho raisiko ilay 7 moa izany. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho famantarana ho amiko sy ho amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Nisy famantarana anankiray eto natao tsarovatsika dia ny sabata izany. Afaka manao fikarohana moa tsika amin'izao efa malalaka ny fikarohana. Vao manoratra fotsiny tsika hoe sabata na andro 7 dia mipoitra avokoa ny toko sy andiny rehetra fa mety tsy ho voavakintsika eto fa io sabata io dia ahatsiarovatsika ny famoronana sy ny fanatrehan'Andriamanitra izay manamasina antsika ary fomba napetraka koa io hikolokoloana an'ilay fitadidiantsika mba tsy hanadinoantsika fa Andriamanitra no nahary antsika. Na ny azoko ambara angamba famarana anatin'ny fotoana fohy dia izao hoe ratsy manadino. Ary lazain'ny lesona mihitsy ho antsika moderna izao atahorana satria be loatra ny fanompoan-tsampy moderna. Ino? Firotorotono miasa indray adino iny izy adino ny tenin'Andriamanitra. Zava-doza io izany ka mamerina antsika indray hoe raha ny zavatra ara-panahy ataovy loalarin'Andriamanitra fa ho raisintsika ny fitahiana rehetra fa raha manadino kosa tsika dia tsy ho lazaiko ilay izy satria zava-doza ny manadino. Eny ary ry mpiara-mianatra namalaisany isorantsika Andriamanitra noho ny vatanterahany fotoana ny arantsika teto androany. Isorantsika koa izy menada ny fampahirizana farany olazaina amintsika dia izao hoe rehefa haitsika ny mametraka an'Andriamanitra ho loalariny ny lalan'izay atosika dia tsy maintsy ho tafitantsika ny Jordana eo amin'ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ny faniriana dia izao hoe atateraka fahagagana zava-mahatalanjona ny fiainanao any Andriamanitra. Momba antsika mandrakariva ny Andriamanitra ary raha sitrapon'ny Tompo dia eo anaretsika amin'ny fotoana manaraka tahaka izao mandram-peona ao aminareo mianadahy ihany keo hatramin'ny tahin'Andriamanitra daholo hiaraka hivavaka isika famaranana izao fotoana izao. Ray be fitiavana any an-danitro misotranao izay noho ny amin'ny teninao. Niarahanay nianatra teto androany ka nampafantaranao anay ireo tsangam-bato ny fahasoavana izay nasehona mandrakariva teo amin'ny tantara ary mbola asehonanao aminay koa ankehitriny. Ampio izahay mba tsy hanadino ireny fitantananao tamin'ny lasa ireny, mba azonay mahazo antoka ny amin'ny ho avy eo ambany fijerinao sy ambany fombanao. Dia mitahianay, mitahiry reto mpiara-mianatra ny sekoly sabata reto, aoka mba ianao mandrakariva no lohalariny eo amin'ny fiainanay. Dia apetraka am-pelatananao ary ny fiainanay, mba afaka tononona sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen.